izao tran'Andriamanitra izao isika manatanteraka ny amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra, ny amin'ny fanamasinana, ny amin'ny fanambadiany, ny menjanahary sandratra sy ary veritiana valisoa. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hiatrika izao fanontona izao isika ry havana, ary aterina izao fandaminana izao ho antsika mpakasary mandritra ny fotoana rehetra dia raha sitako indrindra dia mba tsy mandehadehero anatin'ny fotoana rehetra mba hisiny fifantohana ho an'ny rehetra izany, ary mba tonga antsika ihany koa hifantoka tsara ho anatin'ny fanontona rehetra izay tanterahana. Raha misy ny sary izay tsy maintsy ho alaina kanefa tsy azo atao tsara ny mamerina izany rehefa tapitra ny amin'ny fampivavahana. Andeha io manam-panahy ry havana hiatrika izao fotoana izao. Aoka hitsangana ny fiangonana. Idera sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra isika ka ao arian'ny soratra masina izay vakitarika dia ny hira araka ny fandaharana dia ny hira fanampiny faha-telopolo no retontsika ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesoa, ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'Andriamanitra izay manao lanitra sy ny tany, sady mamonjy antsika tamin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika. Raha tsy ny tompony manao trano dia miasa foana ny mpanao azy. Hotahiana izay olona mahatoky ny tompo dia izay manana ny tompo ho tokony. Fa ho toy ny azo amboleny eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy tsahatra ny famory. Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, dia niotia ny tompo Andriamanitra ao ianao, ka hiaino ny feony sy fikitranony. Amen.
ry Andriamanitra be famindra-po pahary anay ianao no sady mpiaro ny fianakaviana isaky ny taranaka amin'ny fandiby. Sitraka ao ny sin'ny finoana sy ny fiainam-bavaky ny ray aman-dreny mba haso ny zanany mba amin'ny taranaka amin'ny fandiby hatranitrany. Ka indro dia rainay ianao ry Tompo Andriamanitra'ay noho ny amin'ny famindra-ponao lehibe sady maharitra mandraka izay manitsy koa atrio sy amasiny Tompo ny amin'ny fanambadiana entinay manatona anao izao ankehitriny izao. Ny tenao no efa nandahatra ny hahatena iray ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny fitainao Andriamanitra no mahamasina izany fikambanana izany. Zanakao izay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay koa aidino reny famonjam-ponao sy ny fahasoavanao dia anjaka aminay ny fiadanana ny fifaliana haharitra sady hadio izany. Miaino ny fivavakay ka tomo era aminay ny voninahitra ho an'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Hamaky ny amin'ny soratra masina isika ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 12 andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra izay efa misoratra raha teo anatin'ny fandaharana eny am-pelatanantsika amin'izay. Ohabolana toko 12 andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Andesika rehetra no hiara-maky izany amin'ny anaran'i Jesosy izay ty fananarana no ty fahalalana fa izay mandahana sady diankely. Ny tsara fanahy mahasitaka amin'i Jehova fa ny mamory-tsain-dratsy ho elony. Tsy mahatafatoetra ny olona ny karatsy fa ny fakany mariny tsy mba ihetsika. Ny vehivavy tsara dia satroka ny lahitra ny lahy fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny roa ao anatin'ny taona. Amen. Ray masina amasinanay amin'ny fahamarinana tena amin'ny fahamarinana. Amen. Narakira fa 7:7 no tanterantsika mialohan'ny tonteny manasa ny fiangonana hitsangana ankehitriny. Ary izay indrindra no handraisantsika ny hafatra avy amin'izany soratra masina izany indray, ary indrindra ho anareo mivady izay tompony amin'ny fotoana ny amin'ity anio ity dia ho anareo indrindra izany soratra masina izay efa misafidinareo raha teo izany.
Ny boky ny Ohabolana dia fantatsika tsara ny amin'ny boky mirakitra fahendrena azy. Boky izay lazainy mpandinika fa i Solomona ilay nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra no mpanoratra izany boky izany. Ady rariny loatra raha mitahiry fahendrena maro samihafa. Ary rehefa miresaka hoe fahendrena moa zany dia mazava ho azy tsy zavatra tenenina fotsiny izany, fa hoe inona ilay pratika, inona ilay fomba hanana izany. Izany fahendrena ilay aseho anatin'izany boky ny Ohabolana izany. Dia raha manona antsika izao andiny fahaefatra izao dia mametra fanontaniana isika. Inona ny fahendrena mila iainana ao anatina tokatrano? Inona fahendrena mila iainana ao anatina tokatrano? Dia asaiko izao ankehitriny hisandratra sy valisoa mba hamaky mafy ity andiny fahaefatra manontolo ity, satria avy amin'ny indrindra no iompanan' izao toriteny izao amin'ny anaran'i Jesoa. Rehefa mijery sika ny amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara dia somary mahitsy kokoa ny amin'ny filazany izao soratra masina izao. Indrindra izy mantsy hoe satroboninahitra ny vadiny ny vehivavy tsara fanahy, fa ho mamiadana mikika azy kosa ny vehivavy tsy mendrika. Satroboninahitra ny vadiny vehivavy tsara fanahy, fa ho mamiadana mikika azy kosa ny vehivavy tsy mendrika. Rehefa miresaka isika ny amin'ny hoe fanambadiana dia ekena ary marina tokoa fa toa karazana fifanarahana sosialy zany, na ilay teneniny amin'ny teny vahiny hoe contrat, fifanarahana ihany fotsiny zany, izay mety hatrehan'ny vavolombelona manatry maso ihany koa anatin'izany. Raha resaka endrika ivelany zany dia tahaka an'izany amin'ny hoe fanambadiana. Fa rehefa miditra ao amin'ny hoe fanamasinam-panambadiana dia ny aty amin'ny fiangonana izany, ny dikany dia izao hoe miditra ao amin'ilay fiombonanaina, miditra ao anatina fahamasinam-piainana, ary indrindra fahamasinam-piainana miaraka amin'ny Jesoa, izany fanamasinam-panambadiana izany. Ny dikany dia izao hoe tsy kilalao zany, ary tsy natao ho an'izay rehetra mbola tsy matotra ny amin'izany. Tsy anjakandrana fanambadiana, fa tena fanekena tanterahana eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Ary tsy voatery ny olona rehetra no anatanteraka ny fanambadiana, fa misy ny amin'ny voantso amin'ny fanambadiana tahaka misy mivady, fa misy koa nefa ny tsy voantso. Azagaga aloha zany raha misy olona tsy manambady misy manambady, tsy midina makabe tsy voantso izy ao anatin'izany. Fa izao soratra masina izao dia misy sary anankiroa aseho. Atena tiako raha mbatadidinareo mandramady izany. Ny sary voalohany izay miseho eto ny amin'ny tapany voalohany dia resaka momba ny amin'ny satroboninahitra. Satroboninahitra. Fa ny sary faharoa etsy ankilany kosa dia resaka taolana. Somary gaga ihany moa raha ohatra mandray an'ity soratra masina izy mivady, fa sarotra le izy. Tena hoe tena misy heviny lehibe ao anatin'izany. Fa isika zany dia mandray lesona goavana mihitsy ao anatin'izany. Inona ara no hevitra aseho an'izany hoe satroboninahitra sy ny amin'ny hoe taolana izany. Ny voalohany avy namalala rehefa miresaka isika ny amin'ny hoe satroboninahitra. Dia raha mijery isika ny amin'ny valisoa, ny zavatra ela ny amin'ny loharena karazana satroboninahitra.
zany hoe hitatsika ty ivelany zany zany satroboninahitra izany zany ny satroboninahitra ary ny satroboninahitra rehefa mijery isika ny amin'ny tantara rehetra dia olona tahaka ny ahoana no manao satroboninahitra ny mpanjaka no manao satroboninahitra izany no hevitra zany hoe ny satroboninahitra izany dia misy teny moa ny amin'ny hoe vehivavy tsara satroboninahitra ny vehivavy tsara ny resaka hoe hatsarana eto a ny tiana ho tsinjina dia tsy ny amin'ny hoe hatsarana ara-batana akory fa ny hatsarana izay resahany eto izay ambara amin'ny teny fototra moa zany raha mba tadidinareo zany tena tsara indrindra tahaka an'izao le teny fototra mahafinaritra eto mampiasa échette haïlo zany ilay vehivavy tsara zay hoe échette haïlo izay midika hoe vehivavy manan-kasina vehivavy mahatoky vehivavy manana toe-panahy ka hampisihery ny amin'ny olona izay miaraka amina ny vatany zany izany no hevitra zany hoe vehivavy tsara izany ary rehefa miverina antsika mifantoka amin'ilay teny hoe satroboninahitra dia mikambana amin'ilay hoe vehivavy tsara ny dikany zany dia hoe ny vehivavy manan-kasina ny vehivavy mahatoky ny vehivavy manana toe-panahy tsara ary ny vehivavy tsara fanahy izany satroboninahitra ho an'ny lehilahy vehivavy tahaka an'izany satroboninahitra ho an'ny lehilahy ary mpanao fiteny sasany a dia mbola mamelabelatra azy io ny amin'ny hoe vehivavy kendry amin'ny fitantanana jereo tsara nefa rehefa ny vehivavy no manao fitantanana ao atokantrano dia milona fiaina tena midraritra ny vehivavy zany fa raha ny lehilahy nareo toy amazay fanapady zany mendrika ny hoe ny vehivavy efa napetraka ho mpitantana eo aneviny tokantrano ny vehivavy dia mahay mandamina tokantrano iteny tsy mitoro-tena ho an'ny vehivavy ho avy rano hoe lehilahy avy eo sao hoe vehivavy foana mahazo eto ny vehivavy mahay mandamina tokantrano vehivavy maneho teny mamy sy ny famendrena zany ny vehivavy tsara ary indrindra tsy azo atao ny vehivavy tsara dia ny vehivavy izay miorina tsara amin'ny finoan'Andriamanitra miorina tsara amin'ny finoan'Andriamanitra ka dia vehivavy toy izany a no antsoina hoe satroboninahitra no antsoina hoe ravaky ny tokantrano no mampisy hasina ny tokantrano tsirairay avy ary indrindrindrindra fo voninahitra ho antsany tokantrano zany ary sehoany ny voninahitra Andriamanitra inona ry havana ny hoe hevitra zany ny vady a dia natao fananjatana anao fa tsy fampienana anao vehivavy natao fananjatana vady fa tsy fampienana anao satria nahoana ny lazana zany rehefa mijerytsika ny amin'ny hoe satroboninahitra dia aiza natao fitoerany eo amin'ny loha ary fantatsika tsara fa ny loha no avo indrindra no manana lanja ambony indrindra raha amin'ny rafi-batan'olombelona nijerena ka matoa zany ny satroboninahitra mipetraka any ambony loha dia zany tsy azo dikaina zany io no manome endrika io no manome tsiro io no mitondra fiainana ao anatin'izany tokantrano zany ary ny vehivavy tsara zany dia manandratra manandratra lehilahy manampy azy mba ho lehilahy tsaratsara kokoa mihoatra no ny teo dia tia moa zany izy zavatra mahagaga asa nareo raha mba mandinika an'izany fa tato azy zany nahazo ana zany zao ny amin'izany hoe fampirafesana fitsangatsangana izany rehefa miresaka zany amin'ilay hoe manampy azo tsaratsara kokoa dia tsy mifadika ihany
araka ny manambady amreo ohatsavona izy kosedra manary zany fa misy mihitsy nona tahaka an'izany teo rehefa nanambady ray izy ny meatanora lalandava reny zany la hitantaratra ny amin'ny hoe misy vehivavy mikarakara irenona ireny etsykahaka isika raha misy zany zavatra izany ny vehivavy any koa dia manamafy ny am'maha izy azy an'ilay olona miaraka dia ny lehilahy zany manamafy ny am'maha izy azy raha toka vehivavy tsara izy arak'izany dia mendrika misatrovonazy midika izany fa ny fomba fiainany vehivavy sy ny toe-panahdy dia tena afaka mandravaka ny toerany vady ny afatra raisitsika ao anatin'izany dia zao hoe ny fanambadiana araka ny lazain'nypetrana tsy fifananana atao amin'ny afaka tsy fifananana ka hoe hiazaka zana hoe andao atao fa tena fampisondrotana ioka miaraka zany ny fanambadiana ary ny vehivavy manan-tsaina sy feny fahendrena dia manampy ny lehilahy hitombo amin'ny fahendrena ary ny fahendreny lehilahy dia lasa reharehan'izany vatany reharehan'izany fa ao anatin'izao tapany voalohany zao ihany rehefa miresaka ny amin'ny hoe satroboninahitra isika inona ko sarinao anjara adidiny lehilahy inona no adidiny lehilahy dia mazava ho azy ilaina lehilahy hikojakoja satroboninahitra ilaina ny lehilahy hikojakoja ny satroboninahitra raha satroboninahitra ny vadinao dia araka rehefa lazaina teo aiza manajana azy sanatria ho apetraka ao amin'ny tany izy sanatria zany raha satroboninahitra ny vadinao dia tsy mba natao ho adinoina velively izy ary indrindrindrindra tsy natao ho itsakitsana am'izany satroboninahitra ao zany fa ny anjaranao amin'ny mahampanjakanao ianao ilay mpanjaka mitondra ilay satroboninahitra anjaranao dia mikojakoja azy ny mitandrina azy ary manandratra izany satroboninahitra zany manjaka aza hitsakitsana kojakotsainy vady tandremo tsara ny fitondrana amalohan'ny ankohona manan'izany asandrato ho amin'ny ambonindrindra fa io satroboninahitra arak'izany ny lehilahy manana an' jesosy dia tena manome lanja ny vady dia azagaga ianao azagaga isika raha misy lehilahy izay tsy manome asina ny vehivavy tsy manome asina ny vady satria inona sy antenay fa tsy miaina amin'ilay toe-panamahy kristianina azy tsy mbola iainany amin'ny fananany an' jesosy fa raha tena ao anatin'i jesosy hainy ny manandratra avo izany satroboninahitra eo ampela-tana zany dia nofinainao atsika amin'ity anio ity ny androany sabotsy ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny faraka ambin'ny folo laza ny zavatra any amin'ny resaka famonjenany amin'ny farany moa zany fa azo noraisina ao anatin'izao tany mafy izay anananao atsisy aka satroboninahitra dia inoko fa tsy sendrasendry ny fotoanany 9 novambra itelo ary nofinaina ao anatin'ny nofinaina efitsika am'izany sy resaka satroboninahitra fa teksta zay raisina any koa dia satroboninahitra tany mafy atsisy aka izany satroboninahitra ao zany raha teo lehilahy mpanjaka ianao aseho hoe fa sarobidy ny satroboninahitra men'andriamanitra aseho hoe fa sarobidy ny satroboninahitra men'andriamanitra izay ry avana malalany amin'ny tapany voalohany sy ny sary voalohany izay aseho izao soratra masina izao satroboninahitra izay voalohany fa ny faharoa iresaka draisika ny amin'ilay resaka taolana ino
inona ny fandraisan'izany amiresaka hoe taolana izany. Dia rehefa nandika isika teo ny amin'ny resy sady voninahitra zavatra miariary ity ivelany. Fa rehefa miresaka isika ny amin'ny hoe taolana, aiza fitoerana izany? Ao anaty tsy hita maso. Izany no hevitra izany hoe taolana izany. Ary rehefa miresaka hoe taolana dia misaisaka fahasalamana ao anatin'izany. Ny fahasalamana no zava-dehibe ao anatin'izany. Izany hoe ao anaty ilay izy ary miantoka ny amin'ny fahasalaman'ny tokantrano. Rehefa bataina mankaty amin'ny resaka hoe tokantrano izany, antoka ny fahasalaman'ny tokantrano. Izay toa ety manondro ny amin'ny hoe hay ve misy hery anaty manosika ao anatin'izany tokantrano izany. Raha tsy salama ny taolana dia tsy afaka mijoro. Sady tsy afaka mijoro raha tsy salama ny taolana. Ino fa tsy misy. Fa tena zavatra lehibe ilaina eo amin'ny vatana izany taolana izany. Ny vady arak'izany dia mitondra hery anaty. Mitondra hery ao anatinao. Ny anjara asan'ny taolana mantsy dia miavo, manohana ary mitazona ny vatana. Izany no anjara asan'ny taolana. Antoky ny fijoroan'ny tsirairay avy ny fisiany izany. Ary rehefa jerenany amin'ny fiainana, raisina pratika izany ilay izy. Rehefa maro ny ady sy ny fitsapahana, mety ny ainanao tany ivelany tokantrano misy ianao. Mety teo anivon'ny toeram-piasana izany, mety teo anivon'ny fiarahamonina manodidina izany, ny zavatra somary nasomenanao, ny zavatra izay toa nankivy ianao, sitrapiainana maro samihafa. Ao anatin'ireny dia mandrakariva dia mila toerana milamina ianao aorian'izany, mila fitonina ianao anatin'izany. Ka raha ilay tokony hitondra filaminana ao anivon'ny tokantrano izay no mitondra fivoatanana, mitondra tsy fahasalamana, dia mila sy ampianaina fa tsy aharitra verivery. Ao vetivety foana dia mifady izany olona izany. Midika izany dia izao hoe manana fotony ianarana. Manana fotony. Mila za teny fampahirezana mandrakariva. Manomeza fitiavana madio ao anatin'izany. Izany no takiny tory. Satria rehefa izany no teneninao isanandro, sarainao isanandro, hamasakafo azy, dia raisina ho toy ny hoe calcium ara-panao anao mihitsy ny vadinao ao anatin'izany. Hahatonga famelomelomana ao anao, hahatonga fahasalamana, hanamafy ny taolana ao anatinao. Ny hafana dia izao hoe aoka miteny, satria moa izany miteny manjakariva tena eritreretana zavatra mora, kanefa tena manimba ao anaty. Ny resaka fitenena noho izany resaka vatana. Aoka ny teninareo mba ho teny fanafody, teny fanasitranana. Aoka ny fitiavanao no hery ny vatanao. Aoka izany fitiavanao izany no hery ny vatanao. Fa rehefa jerena tokoa anie ny fanohitra amin'izany hoe fahasalamana izany, dia tonga mihitsy amin'izao ambaran'ny soratra masina izao, satria zavatra somary miiba mantsy amin'resan'ny soratra masina eto. Ary averenako vakiana ilay ao amin'tika teny ombonana teo dia izao hoe ho mamiadana mikika azy ny vehivavy tsy mendrika. Fantatsika tsara izany ho mamiadana izany, concert. Rehefa tsy voalanjalanjanao izany amin'ny zavatra lazain'ny vavanao, ny zavatra ataonao, dia lasa retina mikina ny vatanao izany. Miaina tebiteby, miaina fahasarotana, miaina tsy fanjarena, ary mety ho monina ao anatin'izany. Ny ahafantaranao hoe misy izany endrika ho mamiadana kiky izany anaty tokantrano izany. Mety ahitana
teny manintona mandrakariva ialao zay tena ialao zany fa manino ialao ny amin'ny mety fanakianana tsy misy farany fa ny zava-dehibe dia zao tadidio ilay fotoana izay nandraisana fanapa-kevitra fa hiaraka amin'ny mandratra izay ary hoan'izay rehetra efa manatokantrano zany indraindray dia misy zavatra tsy dia misy dikany loatra nefa mety ampiady dia lasa iny faharatsiana iny no tadidy mandrakariva fa zao raha te hanana ilay fitiavana ianao dia tadidio inona moa ilay antony itiavana ty vato ty tamin'izany iny ezahana ampitomboana mandrakariva fa aza atao mibana ao anatin'ny sainao ny amin'izay mety faratsiny satria isy ny amin'izay toetra zany sabatra soaso isy ny toetra izay tsy fahitanao mihitsy a fa rehefa natatokantrany dia isy eo zany tsy nakosikosao mihitsy anao ty a nakosikosao mihitsy anakanao fa zao tadidio inona ny tiavanao ilay voalohany izay foana tadidio fa ho hitanao fa iaina pasamana mitokantrano tandremy amin'ny mety fahatezerana tsy voafehy faharetina mikiky ho mamiadana mamono vatanao isaky tandremy ihany koa ny amin'ny mety ho famtahanao ny amin'ny vadinao amin'ny vadin'olo-kafa na n'olo-kafa tsy mety zany io no mety Jesosy io ny sahazanao io no mendrika anao io ny satroky nahatravanao ampisoko ty zao fa aza manetry fa io ny amin'ny mety mendrika tsy firahana io ao anaty eto moa zany isa resaka hoe adiady dia tsaroana ilay tarakena anankiray tantara mampivaly miady izy ireo satria inona ny antony nampiady azy tapotokantrano dia mijery fahita lavitra izy ireo da mijerena fahita lavitra eo a dia misy biby nandalo misy biby nandalo ohatra avy dia miteny ilay vehivavy hoe hoahy misy voalavo be izy ndray arakatsy tahitako hoe totozy fa tsy voalavo zany dia fanditra teo izy voalavo ino a tena mala lehilahy totozy ino a ianao ve tsy mahay malavaka an'izany dia niady izy inona nampiady azy voalavo sy totozy inona ny efarany mikorotana mihitsy ilay tongatrano vokatry ny voalavo sy totozy nakany amin'ny pastera mihitsy mifananaka izany dia nampianatry pastera tahaka an'izay nanaka an'izay zany inona ilay itiavana ho azy tamin'ny voalohany dia iny ampitomboana dia tsy na tsy ary mitsangana hafa ay tena marina tokoa zany hoe dia nampiady antsika totozy voalavo dia andro elaela taty aorina dia fampiresaka izy tsika senao moreniny zany ve dia ka tsika sena tany amin'ny pastera fakisana totozy voalavo izy le raha matory ianao ihany ina tongany raha mba nanaiky zao ianao tamin'ile voalavo tsy nakany amin'ny pastera toy izay ilay lehilahy fa raha ianao nanaiky totozy iny dia ahoana andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery lehilahy dia anaovako vady saza ho azy izy ary Jehova Andriamanitra dia nasondretory andra lehilahy da dia natory izy dia naka ny taolatehizany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony ary taolatehizana izay nalainy Jehova Andriamanitra tamindra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany andra lehilahy ary ora lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofo ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy nananana azy ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia nofo ray ihany izy ireo koa tandremo ny fananareo ary eo ka tsisy hamitaka ny vadiny fato amin'ny rano nomenjana ary sanatra dia manaiky
sy mandray any Argentina Valsoa vadinao. Entoko. Ianao ry Argentina Valsoa mova mandray sy manaiky anomenjana ary sangatra ho vadinao. Entoko. Mo manaiky anareo fa hanaraka marina izay lazainy tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Manaiky va ianareo? Manaiky Manaiky izay. izay. Mo manaiky anareo fa hitondra sy hitaiza izay ho zanakareo amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana ary ny fahendreny mba hahatonga azy harara sy hanompon'Andriamanitra araka ny fontsika kristiana. Manaiky izay. Aokary anareo anambara ny fifanikenareo tanatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao nomenjana ary sandratra manaiky anao Argentina Valsoa vato manaraka amin'ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity, na miamitombo arena isika na miamalahelo na finaritra na marary ity sy amelanao ninona manjo atsika ary hijanona eo anilanao irery mandra-piavy ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iakinako hataterahako izany. Amen. Izao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao Argentina Valsoa dia manaiky anao nomenjana ary sandratra ho vadiko ary manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity, na mitombo arena isika na malahelo na finaritra na tomany. Ity anao sy amelinanao ninona manjo atsika ary hijanona aminao irery ihany mandra-piavy ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hanatanterahako izany. Amen. Mandreny amin'ny fanekenana ataonareo Andriamanitra. Aokary ankehitriny ireto peratra ireto ho famantarana ny amin'ny firaisanareo tsy ho simba sy ny fifampikisanareo ao amin'ny tontolo. Omeko anao ity peratra ity ho marika sy fahatsiaromana sy fahamantarana fa izao efa napakatranao vaty. Omeko anao ity peratra ity fahatsiaromana sy fahamantarana fa izao dia efa napakatranao vadinao. Aokary hitsangana ny fiangonana ankehitriny. Nomezana sandratra sy Argentina Valsoa efa fanaiky eto mason'Andriamanitra sy ny fiangonana anareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra ho ambarako ary fa mpivady kristiana ianareo ary amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisara ny olona. Amen. Andriamanitra rainareo amporotsaka be dia be fitahino anareo avy amin'izao fika ambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampiray hevitra anareo araka amin'ny Jesosy Kristy tompony, mba ho saina ray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra. Raha i Jesosy Kristy totsika, Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fonareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Amen. Ivavaka isika. Ray
Mivavakanao zay ankehitriny ho an'ireto zanakao vao mifanaiky teto anasiana rehetra. Tarisito any izy eo amin'ny lalana izay iarahany mizotra hatramin'izao. Ianao zay fahazavana, mba hazavao amin'ny fahazavanao izy, fa ny fifaninao no tsy mba sy tsy mety rehetra. Amin'ny andro ny fahatanjorany sy ny fahasalamany ary ny fahafinaretany, mba ataovy manetsy tena sy antranamana ary mahay mankasitaka anao izy. Amin'ny andro ny fizantoetra, aoka mba ho tony sy matoky izy. Raha tsy ao fitahinao raha eo, dia miasa fokozary. Koa omeo azy mivady ny fahasoavana haizany manorina ny fahasambaran-tokantrano eo ambonin'ny vatorampony tena, fa tsy eo amin'ny fasiky ny fahaizan'olombelona. Raha eo, ankinonay amin'ny fiarovanao izy ireo. Apetraka eo am-peran-tananao, koa tahiro ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay, ankehitriny ary mandra izay. Fa amin'ny anarany no ivavahanay toy izany. Amen. Eny ary izy vady dia fanatiny fotoana anelinareo na mahafaly zany. Sary fahatserona ihany koa izany ka dia asehoana ny fomba tamaso. Tsy dia rehetra sampetana fa fisafiseho fomba tamaso na tsy dia fifankatiavana ska rehetra avo na amin'ny fahafatana zany famasina zany.
Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, taratasy fanamarinana fanambadiana laharana 720 amin'ny 520 izay nampiresin'Andriamanitra aoka tsy ho saray olona. Izay manao soa eto ambany dia efa nifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, fa hivaly manaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fomba ny fiangonana kristiana. Hoy nomenjana ary sandatra sy ary vertina vasoa. Ireo vavolombelona rakoto menjanary Abel, razanana soa Florentina, ary vertina haingo mahery, randriana soa ny Altina misoa. Ny mpitanjona nanatanteraka ny famasinana, lanja soa andrianiaina fitiavana, mpitanjona Erikema. Ny fiangonana nanatanterahana azy Erikema andray soa Kristy Fehizoro, anio 7 Novambra 2020. Eo mena anareo izao taratasy fanamarina izao ary hamafisinety fampivady kristiana ianareo. Aoka teraka ny fiangonana. Iray izy mivady ankehitriny ao amin'izany dia miroso amin'ny fotoana manaraka izy.
an'ilay Jesosy fitiavana manolotra ny aina fitiavana mandresy fahotana fitiavano matraky izany tory. Io amin'ny fambaranana izao fotoana izao isika niavana dia misaotra azy tompony amin'ny fotoana sarobidy izay natrehantsika tamin'ity androany ity izay ny nomem-boninahitra mandrakizay mialohany handraisantsika ny tsodrano avy amin'Andriamanitra dia andeha ho tanterahantsika eo am-pitsanganana ny fanampiny fahatelo andinin'ny voalohany. Aoka hitsangana ny fiangonana. Jesosy vaty fehizoro afatahotra ny fo raha ianao no mampijosy iaminkinana tokoa. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Aoka hipetraka hivavaka amin'ny fiangonana. An'Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Misaotra tompatray isika ny amin'ny fantanterana izany fotoana rehetra izany. Ankehitriny kosa isika dia tonga eo amin'ny fotoana ao amin'ny fandraisam-pitenenana samihafa satria fotoana fifaliana izao dia ankehitriny misy azany ao. Io ampiton'Andriamanitra amintsika rekany ny havana ny fiandanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Tompo. Amen. Ny voaloham-pitenenana dia misaotan'Andriamanitra isika ny amin'ny fotoana lehibe izay toy izao manoloana indrindra ny amin'ny fotoana androany izay nahavitany fanamasinana ny fanambadiana eo anatrehany izay zanantsika hita anatrehany izao fianakaviana izao zany. Noho izany indrindra dia voalohany anatin'izany koa dia misaorana no hitorako teny koa ao anatin'izany itsofoketo zany satria izao ny fisaorana dia tsy maintsy atao foana anatina vavaka. Ny fisaorana dia tsy maintsy atao na ikavary, teny masina dia tsy maintsy atao fisaorana.
ary baiboly dia manindraindra olona zay tena misaonana hita skoly ary izy nanomboka be dehibe tao anatin'izay baiboly zay noho izany na dia tsy mety akory zay teny eto alohanareo dia manazafady manazatsindra iteny tenako anatin'izany misy oratsika dia mifiangonana efantsika hoe mandray soro kristy vezoro zay anisany na vita mitoto na fotsy na andro na masaka tao anatin'izay fametrahana ny fanamasinana fanambadiana zay anisan'izany andriamatokotrandrona zay toratsika tao anatin'ny fitaritana sy ny toriteny ny fandamina rehetra dia mankasitraka indrindra ray aman-dreny-tandrona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Tompo ifamatra amin'ny andronao rehetra tsy azo ditsika koa fa ao anatin'izany ny diakona zay ao anatin'izao fiangonana zao ny vaokan'andriamanitra zay hitanatian'izao fiangonana zao iarahantsika malala rehetrarehetra ny teknisianina zay hitanatian'izao fiangonana zao natanteraka nafana ambadroso dia mankasitraka indrindra ho amin'ny vaokan'andriamanitra rehetra tsy hakanavaka izany tsakilany koa zay tsy mikely indrindra fanitiam-param-pilazana izay isika vahoaka rehetra manatrika etona na viaiza na vaiza na vaminiza na vaminiza satria zao ny tenyandriamanitra hoe raha misy rona telo mivory aminarako dia eo afovoany aho noho izany indrindra dia zay natongavatsika tsiraray avy ho amin'ny fahavorina eto anatrian'izao toerana tranon'andriamanitra zao any andriamanitra ny amary fitiatsika tsiraray avy ho asoavin'andriamanitra ny atsika ary naizany atsika dia olotiandriamanitra hoe enganeka hombanareo jehovandriamanitra amin'izay rehetra lianareo naiza izany ary tiandriamanitra hoe indritra ombanareo mandrakariva ambara-patonga amin'ny fahaperan'ny izao tontolo izao amarina teny sady ary avana satria ny faharotaka ny azafady inamona izy ny fisaorana tsika tindray ny fisaorana notenamandre fisaorana amin'izany rehetra fa izany tsirik'andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy izany hoe amarina ny teny sady satria tahaka ny faralavana zany ary mety ho lava ary lava miatra veriny so faralava ny teny veriny so noho izany faranako ny teniko ny teniko dia zao hoe malohana ihany koa zay mbola ho antsika dia iaraha malala fa misy ny mpiandraikitra tanatin'ny fiangonana iray aman-dreny-tandra sy ny fiangonana ny bros ny isan'ny tokon'izay tsy hotanisa dia mba misy kely any zay mba marika iray zay fanehoana solon-tsakafo kely any ao ny ray aman-dreny-tandrona marika kely tahaka ny teny hoe tahaka ny tsingandandy eny ambava ny tsitsina ihany zay mba kely mba zaka ny vava ihany nentina dia ao koa ny sakristianina zay mandamo teoratrena fandraisana ny diakona moa zay anisany ao anatin'izany koa dia ny tiam-param-pilazana ny tipizenda na ny sotena ny tendra maneno koa zany zay manatrika etona dia kely ihany fa tahaka ny kately dabadaba ny fomanolotra ny mameno azy mankasitraka tombolahy mankasitraka tombovavy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy ny Jesosy tompony ho amintsika tsirary avy misaotra ny atolo eny ariavana amin'ny anarany rehetrarehetra izay voatonga teo dia tondra ihany koa ny amin'ny teny fisaorana hoanareo tsiraray avy ary indrindra tondra indrindra ny amin'ny teny firarentsoa ho anareo mivady mba tokantrano anjakan'ny Kristy ny tokantranonareo ary tonga anareo ny firenena lehibe tokoa ao anatin'izany dia tsy mahay tena lavabe ny tena satria fohifohy ihany fa zao no mbateny dia hoe afatra ho anao sanatra aza mila afa-tsoa fa valitsoa ny sanatra afatra ho an'ny valitsoa efa io dia rehefa azalitady afako any faradritsika manao azy fa ireto efatra ireto zany mba makasara kehitrity izy mivady ao izany dia miaraka amin'ny mpitandrina izy mivady ao izay dia miaraka amin'ny vavolombelona izy mivady atrany ary ao rin'izay dia miaraka amin'ireo ray aman-dreny zay ny fanamina azy dia ao rin'izay zay vao afaka manao zavatra hafa isika Any
Félicitations à la fin.
Arabain. Arabain c'est quoi ça? Zapat. Arabain. Ya, sudah beta.